Mbola faly miara-bantsika tsirairay avy maneran-tany ny tenako. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Asabata fa 8 ny volana Aprily 2025 dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe misy ny Paska Jiosy, misy ny Paska ny Jentilisa ary misy ny Paska ho an'ny tena zanak'Andriamanitra. Ny titra ny tenin'Andriamanitra eto dia ny hoe fitondran-tena tsy mendrika tao amin'ny fiangonana. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, efa re atraizatraiza fa misy fijangajangana aty aminareo. Eny fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy olona ao aminareo manambady ny vadin-drainy. Ary ianareo indray va no mirehare ary tsy nampalahelo anareo akory izany, ka mba esorina tsy ho ao aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Fa izao na dia tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanaiko, dia efa ny tsara sahady an'ilay nanao fihetsika toy izany, tahaka ny nanatrika teo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, rehefa tafangona ianareo sy ny fanaiko omban'ny herin'i Jesosy Tompontsika, dia aoka atolotra ho an'ny Satana izany olona izany, animbana ny nofony mba ahavonjy ny fanainy amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo? Esory ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy siny masirasira anareo, fa voavony Kristy Paska ho antsika. Koa aoka isika anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolo-po sy ny ara-tsi-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Amen.